tsy ireo orinasa sy mpiasa ihany no misedra mafy vokatry ny fahatapanjiro fa ireo mpianatra ihany koa. Ireo izay mandrato fianarana ny anjerimanontolo dia tsy afaka manao ireo fikarohana izay tokony ameno ny fianarana ataon'izy ireo. Io jerentsika ary ny fanatetiny. Tsy mionona amin'ny fampianarana omena azy ireo eny amin'ny anjerimanontolo fotsiny ireo tanora mpianatra amin'izao fa takin'ny système LMD ihany koa ny fanaovana fikarohana samihafa. Sakana amin'ny fanatanterahana izany ny fahatapahan-jiro lava reny araky ny fijoroana vavolombelona nataon'ny mpianatra teny amin'ny université n'Antananarivo. Matetika ilay izy amin'ny alina dia tsy mianatra amin'ny alina mampiasa lafizy amin'ny alina fa raha amin'ny atoandro dia tsy dia manitsy. Dia stage any aminay tsy mifidy ora tongavana ilay izy fa rehefa te ho tonga izy dia ho tonga. Dia ilay izy adiny efatra isaky ny tapaka. Amin'ny fianarana aloha ilay izy manimba zavatra raha hoe ambody satria presque mampiasa ordinateur daholo izany ny mpianatra ety ny ankamaroany. Dia raha hoe fanaovana ilay asa no tapaka ilay jiro dia concentration aloha tapaka dia ilay zavatra ataoko tapaka eo. Adiny telo isanandro mandreraka be tsy zavatra vita mihitsy. Amin'ny fianarana izao manao recherche tsy vitana mandeha cyber n'importe où zany efa eto am-bobo. Tsy maintsy mijanona daholo ny zavatra rehetra atao ilana herinaratra satria tsy afaka miasa mihitsy izay raha tsisy ordinateur ohatra. Fitadiavana vahaolana maharitra izany dia ilay stage satria tena fa matetika loatra ilay izy dia mba tanterahana ny fampanantenana nataon'ny filoha izy nanao ny fandarana asa tamin'ny fifidianana. Tsy anatrano ihany no misedra izay fahatapahan-jiro izay ireo mpianatra fa na dia etsy amin'ny anjerimanontolo aza.